mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanany mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ho aminao mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo, faly miarabanao indray tonga ny fotoana izay rahantsika mandinika ny mana isan'andro. Miainantsika izany tenin'Andriamanitra izany ary hitondra hery vaovao antsika isan'andro amin'ny fanarahantsika ny tompo amin'ny maha-kristianina antsika. Averiko indray ry havana, averiko indray fa ny mana isan'andro dia natao ho antsika kristianina indrindraindrindra. Ary raha miampitany aminao miafatra ny mana isan'andro dia ampitaina ho anao kristianina. Nefa raha mandinika zao epistily ho an'ny fiangonana izao sika ho an'ny korintianina zany, dia tsarovy fa tokony hampitaina any amin'ny fiangonanao koa zany, fa aza tazonina ho anao. Ity taratasy ho an'ny korintianina ity dia taratasy ho soratana ho an'ny fiangonana. Marina fa ho anao kristianina, nefa koa azo ampitaina any amin'ny fiangonana. Anio ary dia andinika ny korintianina voalohany toko fahaenina isika, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa 1:10 araka ny voalahatra raha teo amin'ny karatry ny mpiara-mamaky ny baiboly sy ny mana isan'andro. Nefa alohan'izany dia mbola hivavaka aloha isika. Andriamanitra rainaiza ny an-danitro misaotra anao zahay noho ny famondramponao sy ny fitiavanao, fa manana ny teninao zahay, teny nisoratana ho an'ny fiangonana tany Korinto, nefa tena mbola antonona tokoa anay ankehitriny, satria ny fomba fiainana tamin'izany fotoana izany dia tao miverina indray eto amin'izao tontolo izao. Ny fomba fiainan'ny korintianina tsy niaraka taminao, fa korintianina jentilisa, dia hita mianaka eran'izao tontolo izao indray ankehitriny. Ary dia tsaronay fa tena tombotsoanay ny manana ny epistily nisoratana ny korintianina mba hanazava ny sainay. Mangataka aminao izay, ampio tompo, sokafy ary ny sainay ankehitriny mba handraisanay ny fampianarana avy aminao indray. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Korintianina voalohany toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 1:10. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Ny tsy mahamety ny miady eo anatrehan'ny tsy mino. Hafatra ho an'ny fiangonana tany Korinto ity, hodinintsika raha ohatra ka misy zavatra tokony ho raisina ho antsika ankehitriny. Andininy voalohany, misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany sa andeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo, moa tsy mendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo? Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely sika? Maika fa zay zavatra momba izao fiainana izao. Ko raha misy ho tsarainareo ny amin'ny momba izao fiainana izao, moa izay ataon'ny fiangonanao tsinitsinina va no tenrenareo mpitsara? Hampahamenatra nareo no tenenako izany. Hay, dia tsy misy olon-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adiny rahalahiny, ady amin'ny rahalahiny na dia ho tsarain'ny tsy mino aza. Ary ankehitriny dia kilema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana no tsy aleo mandevitra ny tsirariny azy ianareo? Nahoana no tsy aleo maharitra ambakaina azy ianareo? Kanjo ianareo indray ny manao izay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahinareo aza. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitagnana ianareo, fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasa ianareo.
efa no amasininy ianareo, efa no amarininy ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahy n'Andriamanitsika. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ny tsy mahamety ny miady eo anatrehan'ny tsy mino. Misy aminareo ve mananady amin'ny namany sa andeha ho tsarainy olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina? Inona moa ny olona tsy marina ambarany amin'izany ry havana? Ny mpitsara rehetra nga tsy marina daholo. Ny tsy marina ambarany eto dia ny olona izay tsy mbola no amarinina ao amin'i Kristy, ny olona ivela ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy mbola no amarinina tamin'ny finoana izy. Ary reny olona reny efa eketsika fa na any ivelan'ny fiangonana aza le olona na tsy kristianina aza le olona, kanefa eo amin'ny fitondrana izy dia asaina ekena ny teny ataony, fa ny teny ataony dia mampiatra ny lalàna. Ka raha ohatra ka tsy marina lay mpitsara, ozy voasoratra eto hoe Andriamanitra no itsara azy, Andriamanitra no itsara ny any ivelan'ny fiangonana, Andriamanitra no itsara azy. Fa ny raharahan'ny fiangonana, ny ao amin'ny fiangonana, raha ohatra ka adika amin'ny teny ankehitriny zany zao epistily zao dia ny hoe aoka tsy hitondra raharaha-mpiangonana any amin'ny tribonaly ianareo samy fiangonana, fa raha misy miady ianareo amin'ny fiangonanao aoka ianareo no andamina azy. Izany ny tena hevitra ambaran'ny Paoly eto. De tsy misy olokendry ve eo aminareo izy? Hay, de tsy misy olokendry eo aminareo na de iray akory aza izay mahay manamboatra ny adiny rahalahiny. Ny raharahan'ny fiangonana dia tsy tokony mihitsy ho entina any amin'ny tribonaly, fa henatra izany. Henatry ny fiangonana ny fitondrany raharaha-mpiangonana any amin'ny tribonaly. Fa ny raharahan'ny fiangonana, ny fiangonana anie ny tokony hitory ny fitiavany, ny fiangonana ny tokony ahitana ny fahamarinana, ao amin'ny fiangonana ny tokony isiny ny tena fahamarinana, ny fahamasinana, ny fahendrena, satria ny fiangonana no fahazavan'izao tontolo zao. Izao tontolo zao ndray ve no hitsara ny fiangonana, ary adidintsika fiangonana ny mandiny tena, mba isika no ho tarafy ny firenena, ny fomba fiainan'ny fiangonana, fitondran-tenan'ny kristianina, ny fandaminana amin'ny fiangonana tokony ho tarafiny zao tontolo zao zany, fa tsy isika indray no andeha hoe tsy mahalamina ny ady eo amin'ny fiangonana, ny korotana ao amin'ny fiangonana. Eto dia tomanambara Paoly fa averiny mandrakiriviny hoe tsy fantatrareo va, tsy fantatrareo va, tsy fantatrareo va. Izany hoe misy tsy fahafantarana angamba ao amin'ny fiangonanao, ary ny tsy fampianarana soratra masina dia miteraka fitondran'ny tena hafahafa eo amin'ny fiangonana. Ary zany ny zavatra mahonena ry havana, tsy ampy de tsy ampy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana, ka manjary manaonao foana ny fiangonana ary misy aza mandeha mifampitory any amin'ny tribonaly. Ry havana, fa ny zavatra zay tiany Paoly ho amafisina eto de ny korontana nisy teo amin'ny fiangonan'ny Korinto, ary de nisy rahalahy sa mitory ny rahalahiny tany amin'ny fitsarana. Tsy eken'ny soratra masina izany ry fiangonana, tsy ekeny zany, tsy tokony hisy zany. Fa iza fotsiny ihany Paoly aza nylaza hoe moa tsy fantatrareo va ho izy, fa ny olona tsy marina nie tsy mba handovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zany aza ny nahatonga azy anao hoe nahoana no tsy aleo mandefitra amin'ny tsirariny aza ianareo izy, nahoana no tsy aleo maharitra ambakaina aza ianareo. Eto dia mampalahelo raha ohatra ka olo ny fiangonana ary mandiny tena amin'izany isika kristianina rehetra,
raha olony fiangonana ianao ka manambaka na mangalatra na mijangajanga na mamitaka na manina ao ny fiangonana, tena fiasan'ny satanany ianao zany. Ary milaza aminao fa tsy andovan'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, fa zao mivoasoratra hoe no tsy fantatra reo fa ny olona tsy marina tsy mba andova fanjakan'Andriamanitra, aza mety ho fitany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy mpanao akeriny tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tokony andiny tena isika kristianina, satria mivantanao amintsika kristianina zany teny zany. Epistily nosoratanao ny kristianina ho an'ny kristianina tany Korinto ty epistily ity. Mbola misy mpijangajanga ao ve, mbola misy mpanompo sampy ao, mbola misy mpakavadin'olona ao, mbola misy sodomita ao, mbola misy mpangalatra ao, pierina ao, mpimamo ao, mpanaratsy ao, mpanao akeriny zavatr'olona ao, mbola misy an'izany ve ao? Raha isan'izany ianao tsy andovan'ny fanjakan'Andriamanitra ianao ka matahora. Mahery be zany teniko zany angamba ao ianao. Nefa matoa amin'ny teny mafy Andriamanitra tamin'ny Israely de fitiavana izany. Fitiavana ny tenenany mafy mba hahatonga sainany kristianina no itenenako mafy tahaka zao. Dinio reo ny fiangonana misy anao hoe dinio zany, ary manomboka aminao aloha. So de ianao le mpijangajanga ao fiangonana, so de ianao le kristianina ao fiangonana manana toerana tahaka zao nefa mbola mpanompo sampy ary tsy menatra akory. So de ianao le mpakavadin'olona, so de sanatria ianao mbola sodomita zany tompo, de homosexuel. So de ianao le mbola mpangalatra any amin'ny toeram-piasana misy anao any, mpanodikodina vola amin'ny orinasana ny volam-panjakana tsy fantatro, satria mierina ianao tia arena betsaka, tia arena maloto ianao. So de ianao le mpanaratsy tsy marina, zavatra tsy marina akory de manaratsy ny namanao ianao de mifosan-dranona sy ranona. So de ianao le mpanao akeriny zavatry ny namanao, zavatra tsy ianao akory de satria manam-pahefana ianao na manana fomba azahoana manodikodina zavatra tahaka zao sy tahaka zao ianao, de miaina am'izany ianao efa ao amin'ny fiangonana. Ry fiangonan'Andriamanitra tokony andiny tena isika, ary andiny tena tsirairay ny kristianina. Tokony andiny tena ny kristianina tsirairay. Raha mpijangajanga ianao mibeba, raha mpanompo sampy ianao mibeba, raha mpakavadin'olona ianao mibeba, raha sodomita ianao mibeba, kalatra ianao mibeba, raha pierina ianao mibeba, raha nakakeriny zavatr'olona ianao mibeba. Fa izao ani, zao ny filazan'ny Paoly hoe tahaka zany ihany ny sasany taminareo taloha ho izy, saingy zao efa voasasa ianareo, efa no amasinina ianareo, efa no amarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Ny dikan'izany efa nibebaka izy. Raha izany ny fiainany teo aloha teo am'izao tontolo zao, rehefa niditra ho fiangonana izy, de tsy zany intsony no tokony no fiaina fa efa mibebaka izy. Ary eto aho de te hitarika ny saintsika mpitory ny filazantsara. Fa raha tsy mitaona olona hibebaka ny filazantsara torinao, fa mampitsinjatsinjaka azy fotsiny, mampifalifaly azy fotsiny, gala evanjelika andindizana fotsiny, de tsy filazantsarany Kristy zany fa fitaka. Ary tokony andinika isika rehetra kristianina. Mitaona olona hiala amin'ny ratsy ve, sa mampifalifaly olona fotsiny? Ny fifaliana de ho an'ny olona voavela eloka. Fa raha tsy fifaliana olona voavela eloka, fifaliana fitaka ihany zany, indrindra raha ohatra ka gala evanjelika no entina mitory ny filazantsara. Misy ny sasany te hampandindiny olona fotsiny, tsy mampandiny olona tsy miala fijangajangana tompoko ny fanahy masina, fa ny devolo no mampifaly ny olona nefa tsy nahazo famelan-keloka akory izy. Ary tokony andiny tena isika rehetra fa averina indray fa ny olona miaina amin'ny fahotana de tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra, fa raha afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra ireo de tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana Kristy, ary tsy nisy zany raha teo amin'ny hazo fijaliana zany, fa matoa nisy ny raha teo amin'ny hazo fijaliana, matoa nisy ny fahafatesan'i Jesosy zanak'Andriamanitra. De satria ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga de tsy maintsy avela eloka, tsy maintsy misy mpisolo, ary Kristy no misolo azy teo amin'ny hazo fijaliana. Hanika reo mpijangajanga, mpanompo sampy, pierina, mpakavadin'olona, sodomita, ireo rehetra ireo, rehefa nanatona an' Jesosy Kristy Tompo izy, de zao ny voalaza hoe efa no amarinina izy, efa no amasinina izy, efa navela eloka izy. Ary zany aza nahatonga ny tompony laza tamin'ny fariseo sy ny mpamoradalàna hoe ny mpijangajanga sy ny mpamory etra ny melo lalana anareo makany amin'ny fiainana mandrakizay, satria ireo no nibebaka,
ry Maria Magdalena anie ka dia amin'ny fijangajanganany tao amin'ny fanibebaka izy nitomany izy ry zaka io sy nikam-pangalatra nefa hoy izy hoe iny tompony atsasaky ny fananako meko ny malahelo ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia omerako zany raha kristianina ianao ka nangalatra vola nataiza omero zany mba azaon'Andriamanitra mamela ny helokao fa efa maty ny solohelokanao teo ambony azo fijaliana Kristy. Tenin'Andriamanitra zany ry havana, mety ho tezitra ianao, mety tsy fantatro nefa mamela ahy ianao fa mpitondra hafatra ny ahy tsy aza ny teny zany, mpitondra hafatra fotsiny aho manazava aminao ny tokony fiainantsika amin'ny maha kristianina antsika. Mandalo zavatsarotra ny firenena, mila olona mandeha amin'ny fahamarinana ny firenentsika, mila olona mandeha amin'ny fahamasinana ny fiangonana ary mila hodiovina ny fiangonana satria tonga ny fotoana mampisy toleransa be loatra eo amin'ny fiangonana, misy fandeferana be loatra amin'ny fahotana ao amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao ary mila ny fiangonana hiverina tanteraka amin'Andriamanitra ny firenena mba azahoan'ny firenena ihany koa mitaratra ny hoe isika kristianina no voaloha laharana amin'ny fiainana amin'ny fahamarinana. Ary anao ahoana reny fifaliantsika, anao ahoana ny fifaliantsika hahita ny fiarenany ty Madagasikara ty amin'ny teopanahy araka n'Andriamanitra satria miarina ao amin'ny teopanahy araka n'Andriamanitra ny fiangonana ny kristianina. Averiky matetika eto amin'izao fampianarana izao ry havana fa aza manantena ianao fa ny olona nivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ny mitondra famonjena ho an'ny firenena, mety ho fiasanandrany izy saingy izao tsy maintsy manomboka atontsika olony Kristy aloha ny fanavaozana rehetra. Fanaovany ny 320 aza ny lalam-panorenana kanefa tsy ho ajaina tsinona satria na ny kristianina aza tsy manaraka ny fahamarinan'Andriamanitra dia tsy hisy ninninona akory zavatra azo antenaina. Amin'izao fotoana izao dia ny hoe fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra. Iza nefa nanao zany, iza no hitaridalina amin'izany? Tsy isika fiangonana fa nga misy fampihavanana an'Andriamanitra amin'ny olona afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mpampihavana satria narahany Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavana. Ka raha misy olona milaza hoe hampihavana an'Andriamanitra amin'ny olona kanefa tsy amin'ny rahany Kristy dia miteniteny ho azy ihany izy fa tsy fantany akory zay zavatra tokony hatao amin'izany. Raha mbola hitoetra ny fijangajangana sy ny alatra sy ny fitenenany ratsy sy ny fanaratsiana sy ny karazany, adilahy isan-karazany isika tsy mihavana ane zany ary tsy afaka hihavana amin'Andriamanitra isika raha tsy amin'ny alalan'ny rany Kristy. Mandrarantsika tsy hanaiky itsony reny fanatitra samihafa atao hoe tsisy ary ireny satria ireny dia tsy fanatitra ho an'Andriamanitra intsony fa fanatitra ho an'ny demonia ho ny voalaza ny soratra masina. Eto sika dia tsy maintsy mivonona hiatrika ady satria tsy hanaiky zany ny fianakaviantsika satria ny kolotsaina malagasy dia mbola mitaky ny malagasy hanao zany. Zao anefa ny tsarovy rehefa niditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy ny lalàny fanjakan'Andriamanitra no iainanao. Ary noho izany ianareo mpitondra rehetra no tokony ho loha laharana amin'ny fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebahana. Ny fiangonana dia mitory zany ary tokony iaina amin'izany ny fiangonana nefa tsy afa-miala amin'izany ny mpitondra rehetra na izy na izy satria tokony hanaiky ny lalam-panorenana izy hoe hiavana amin'Andriamanitra. Ary ny fihavanana amin'Andriamanitra dia ny fialana amin'ny faharatsiana, amin'ny risoriso, amin'ny fangalarana, amin'ny fanodikidonana ny tisserie fa amin'ny alalan'ny fibebahana, fialana amin'ny ratsy fanekena ny nisy lon'ny tompo atsika teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny rany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ihany no lalana hampihavanana ny olona amin'Andriamanitra. Ko na iza tsy mety hiavana amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana dia manana fitondrantena anticonstitutionnel izy satria nitediaviny lalam-panorenana dia nihavanany ny olona amin'Andriamanitra. Fihavanana amin'Andriamanitra nefa dia miteraka fampihavanana eo amin'ny mpiaramonina satria tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao
ary tiavany namanao. Tsy vita ny herin'ny tenanao zany, na de dradradradraina tsisy ary azy zany, tsy vita ny herin'olombelona zany, fa rehefa mibebaka kosa ny olona ka manatony izy. Zao ny voalaza ato hoe efa nosasana ianareo, efa no amasininy ianareo, efa no amarininy ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Ry havana, manomboka amintsika fiangonana ary, aok'izay ny adiady eo amin'ny fiangonanao, aok'izay ny korontanao, aoka ifamela heloka isika. Ary raha misy miaina amin'ny fijangajangana sy amin'ny fahotanao, aoka re iove, aoka iova, aoka ifananatra isika, aoka ho samy teny isika, mpitory ny filazantsara, hanambara f'Andriamanitra de masina, tsy ho safosafoitsika nao takotakonana ny fahotana. Ary raha misy fantatra fa olomeloka amarininy zany, ary itondrana olona roa na telo ho anariny zany, aseho amin'ny fiangonana, aoroana iala amin'ny fiangonana azy izy rehefa tsy mety miova. Satria izany niny fampianaran'ny soratra masiny, esory aminareo lay mpanao ratsy ho izy amin'ny andininy 7:10 amin'ny toko 5. Ingany ery kristianina malala, hahatonga sainantsika izao famakafakana ny epistilo an'ny Korintianina izao, ka hiova ny fiangonana, ho tonga fiangonana tena fahazavan'izao tontolo zao, satria miaina amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinan'Andriamanitra ny kristianina ao anatiny, ary mitondra zany fahazavana zany eo amin'ny fiarahamonina izy mba ho fahazavan'izao tontolo zao sy ho fanasin'ny tany. Man'Andriamanitra ny eny voninahitra ivavaka isika. Misaotranao zahay Andriamanitra noho ny famindramponao, fa matoa ananana ekehitriny izany teny zany, na de fa ela aza ny nanoratana azy, de satria tianao ho renay indray. Mangataka aminao Tompo, miangavy anao, tsy andalo foana aminay eny reny teninao reny, fa ho tena hitondra fanavaozana ho an'ny fiangonana, mifona mivaly milela-paladi Jesosy eo, mamindra fo amin'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ianao. Misy aminay mandefitra amin'ny fijangajangana, amin'ny fanimpotsampy, mandefitra amin'ny falitopitondratena samihafa amin'ny fiainan'ny sodomita. Misy aminay mandefitra amin'ny fangalarana sy ny fakanakeriny zavatr'olona etsetretsetra. Panota izahay, mifona zahay Tompo avaozy ny fiangonana. Jesosy malalanay eo, tahaky ny nanavaozanao ny fiangonana tamin'ny andro ny fifoazana fa izahay, tahaky ny nanavaozana ny fiangonana tamin'ny andro Pentekosta, miangavy anao zahay, avaozy ny fiangonana eto Madagasikara, avaozy ny kristianina eto Madagasikara, mba ho tonga saina zahay ka hibebaka aminao Tompo, mifona aminao ry Tompo malalanay eo, avaozy ny fiangonanao, mamelany eloko ny fiangonana ianao, mamelany fahotanay ianao, ekenay fa tsy tena fahazavany zay matoa zao ny zava-misy eto amin'ny firenenay, ekenay zany. Ary zahay ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny mahafiangonana anay, mifona zahay, mamelany eloko ianao, mamelany eloko ny mpitondra anay koa ianao, satria manonona ny anaranao ny mpitondra anay, nefa indraindray Andriamanitra mifanohitra amin'izany fahalalànanao zany, fitondran'ny tenanay, mifona aminao zahay mamindra fo, fa manomboka hatramin'izao Andriamanitra mivavaka izahay, na ny mpitondra fanjakana, na ny fiangonana, na ny kristianina, na ny vahoaka malagasy rehetra, mba hiverina tanteraka aminao, iekoka aminao ka ho anao ny Madagasikara anay, angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay zany ry Andriamanitra rainay eo, satria ho ianao hoe na inona angatahanareo amin'ny anarako ianao Jesosy Tomponay, de ho azonareo zany mba ho voninahitra ao Andriamanitra, de ho anao rery ihany, midera, milaza hatramin'izao